eo amin'izay pejany politika izay hatrany dia tsy hahavaha olana velively ireo lalana mikasika ny fifidianana izay eny amin'ny antemiera pirenena amin'izao. Hoy ny fanazavana nentin'ny minisitry ny Asam-panjakana teo aloha Tabera Randrianarisoa. Tsy maintsy ny lalampanorenana aloha no hahitsy izay vao afaka mamolavola lalana araka ny tokony ho izy hoy hatrany ity minisitry ity. Momba ny fandinina ny lalampyfifidianana amin'ny Assemblée nationale zay mosy gaga raha ohatran'izao ny fifaragnana satria efa faresana fosiny lalampanorenana lanao amin'ny code électoral lanao amin'ny lalampanorenana zay mampiady dia tsy maintsy miady ny fitondram-panjakana sy ny zeran'io lalampanorenana io nefa ny mapary sy ny time dia miteny hoe anticonstitutionnel ty zava-ty. Ny fitondram-panjakana hatramin'ireny dia sy tena tsy misy lalampanorenana eto matoa izy tsy mampiasa an'ireny lalampanorenana eny satria marina ny azy satria lalampanorenana io efa sy nekeny comité international hatramin'izay lalampanorenana sy azo ampiasaina zay ny mahatonga anay ato amin'ny serenina hatramin'izay alohany hidany dia fifidianana andao aloha sika izerina lalana fototra engana indesan'ity firenena ty fa marary ty firenena ty. Ka io na ho ataonao 4e session extraordinaire na 5e comité session extraordinaire tsy lamina sony io. Aleo zany mivenina amin'ny latabatra boribory asika mazavany ny tenen'ny Union européenne teo aleo nareo mifandamina sy ho Assemblée nationale ao misy ampilamina asika manjerevo anao fa olaniny avy amin'ny HVM io sisy fanovana dia rotaky gn'atso satria tsy mety.